misaotranao jeso malalo satria zao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetsabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetsabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetsabetsakao amponaya. Miarabanao indray tonga amin'ity fotoana fiarana mianatra ny tenin'Andriamanitra ity. Ny lohatenintsika androany dia hoe ilay asehon'ireo andro firavoravona. Hivavaka aloha isika. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy, misaotra sy mideranao izay noho ny fofinaina mahavelona izay nomenao anay, noho ny fahasalamana, noho ity fotoana ahafanay miaraka eto ity. Angatanay izany mba hitondra hery ho an'ny tsirairay avy, ary ho ampangininao ny feo izay tsy avy aminao. Hitondra fitahiana ihany koa izany. Mamelany elokay ary manadiovanay. Tonona mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ilay asehon'ireo andro firavoravona. Mampiseho ny famendrena sy ny fanelanelana nataon'ny mpamonjy, ary toy izany koa ny fahamarinany tsy misy pentina ny saina tamin'ny mpinoana ho amin'ny mpanota, sady hany azahoana mankasitraka amin'ny fampompivavahana tolony ho an'Andriamanitra ny didikazo-manitra izay miara-miakatra amin'ny vavaka ataon'ny Israely. I Kristy no nanomeny lalàna seremoniely. Na tsy natao ho tandremana intsony aza izany, dia nasehon'i Paoly tamin'ireo Jiosy ny toerana tanan'izany sy ny tombam-bidy marina, ny anjara tanany ao anatin'ny ravi-panavotana sy ny ifandraisany amin'ny asan'i Kristy. Naneho ara-tandindona ireo fahamarinan-dehibe izay natao ambara amin'ny taranaka faramandimby io fanampom-pivavahana masina tao amin'ny fitoerana masina io. Dia toy izany no namelomana ny finoana tao am-ponin'ny olona nandritra ireo taona maro feno aizina sy fihemorana mandra-pahatonga ny fotoana ny avian'ilay Mesina mpanantenaina. Noho ny harivan'ny faha-750 volana dia nanomboka ireo fombafomba-pivavahana mampihetsi-po fanao amin'ny Pasika ho fahatsiarovana ny fanafahana tamin'ny fanandevozana tany Egypta, sady manambara ilay sorona ho avy izay hanavaka ny olony amin'ny fanandevozan'ny ota. Very ny lanjan'ireny fombafomba-pivavahana ireny rehefa nanolotra ny ainy teo Kalvaria mpamonjy, ary ny fanasan'ny tompo no natao fahatsiarovana io fahafatesana io izay nasehon'ny Pasika mialoha. Asaina ianao hamaky ny boky Patriarika sy Mpaminany, takila 275 raha ohatra ka manana izany boky izany. Angaviana mba averinanao an'ilay tsenjery izay noraisinao andininy ray ao amin'ny Levitikosy 7 iny, ary ahoana ny ampiarantsika an'ilay tsenjery izay nataony safidianao iny ao amin'ny fiainana mandritra an'ity herinandro ity. Raha fidiana an'ilay sika androany dia maneho ny tombam-bidiny lalàna seremoniely izay efa tsy tandremana intsony satria seremonia araka izany, kanefa dia manazava sy manome fanazavana bebe kokoa atsika ny tombam-bidiny sy ny drafitra fanavotana izay
nataony Kristy ao antsika ny asany a io lalàna seremoniely io. Ny andro firavoravona isan-karazany sy ny asa fisoronana reny rehetrarehetra reny dia naneo any Kristy zay ho avy aty aoriana zay pasika ho antsika. Ary amin'izao fotoana zao moa dia ny fandraisana fanasan'ny tompo no fahatsiarovantsika an'izany drafitra lehibe sy manan-danja zay nataon'Andriamanitra ho antsika tamin'ny alalan'i Jesosy izany. Ny rariko dia ny atsapanao ny tombambidin'izany eo amin'ny fiainanao koa ny nanoloran'i Jesosy ny ainy ho antsika tsirairay avy reto ka hahatonga antsika hanolotra ny tenantsika ho an'izany Jesosy zay namonjy antsika izany. Vavaka antsika, misaotra Jesosy io nanaiky namonjy anay ary misaotra mampafantatra anay amin'ny alalan'ny ireny lalàna seremoniely sy reny fanompoam-pivavahana tandindrina reny. Ny andraikitra lehibe sy manan-danja zay nataonao, ny fanoloran-tena zay nataonao hamonjena an'ity taranaka misy anay ity. Voninahitra ho anao irery ihany ary tahiry zay kosa mba nome tombam-bidy an'izany fanavotana zany ka hanaiky anao ho tompo sy mpamonjy ny tenanay. Anio sy ho mandrakizay. Amin'ny anaranao irery nanonona vavaka Jesosy malalo. Amen. Dia mirary soa sy manonona ny fiadanan'ny tompo ho anao sy ny ankonanao. Veloma tompoko. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.